Kafaliana lalandava no iarahako amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana misandratra. Fandaharana misandratra moa zany dia miresaka mikasika ny kasinga efatra: ny afo, ny rano, ny tany, ny rivotra. Ny kafaliana lalandava ihany resahako aminareo, ary mirary soa, mirary ny tsara antsika ny tenako. Mirary ny tsara, mirary ny soa, engane ka samy hitantadiava, samy azon'izay ilaina. Naiza naiza misy ianao amin'izao fanaraka an'izao fandaharana zao dia mirary soa, mirary ny tsara anareo ny tenanay. Na fisaka ny lela hono dia zay le hoe mirary ny tsara izay. Tamin'ny herinandro lasa iny tsika dia niditra mikasika an'izay le kasinga efatra zay, ny fifandraisan'ireo kasinga efatra ireo, hoe ohatran'ina ny fifandraisan'ny afo, ny tany, ny rivotra ary ny rano. Fa nazavaina teto fa ny fiainantsika rehetra dia ahitana an'ireo kasinga efatra ireo daholo, na resaka fiompiana, na resaka fambolena, na resaka fitiavana, na resaka olona, na resaka zavatra rehetra zany dia ahitana endrika ireo kasinga efatra ireo avokoa. Ka tamin'ny herinandro lasa iny tsika dia efa niditra zany hoe raha ny afo sy afo no ampiarahana dia inona no zavatra mety hitranga, raha ny afo sy tany dia inona ny zavatra mety ho hita, raha ny afo sy rivotra dia inona ny zavatra mitranga, raha afo sy rano dia inona ny zavatra mitranga. Ary nilazaintsika tamin'izay moa zany hoe misy amin'izy ireo zany compatible, zany hoe afaka miara-miasa, ary misy amin'izy ireo sarotra le fiara-miasa, tsy hoe tsy mety fa sarotra le fiara-miasa. Resahantsika tamin'izay ohatra hoe ny rano sy ny afo dia mifamono, fa raha ohatra kosa ka mahay mifandamina izy ireo dia lasa toy ny essence, zany hoe afo rano. Exemple anankiray zany zay ny hitany hoe ny afo sy rano dia mifamono, fa raha ay le mandamina azy, ay mandrindra azy dia lasa hery sy tanjoka kosa zany. Ny rivotra sy ny tany zao dia mifampikoaka, ny rivotra dia mikoaka ny tany, kanefa raha ay zany mampifandamina an'izy ireo dia lasa hery sy tanjaka zay zavatra zay. Iny moa zany raha fitentsika dia zay le voalaza hoe ny afo sy afo zany mety a, ny afo sy rivotra mety a, ny tany sy tany mety a, ny tany sy rano mety. Ny afo sy rano manahirana be, tsy mety. Ny afo sy rivotra, ny tany sy rivotra mampisalasala ihany zay zavatra zay, tsy mety ihany koa. Dia mitovy amin'izay zany le zavatra hoe izahantsika resahana androany hoe ninona zavatra misy zany a dia voafehin'ireo kasinga efatra ireo: ny afo, ny rano, ny rivotra ary ny tany. Ary zay zavatra zay zany dia mahatonga manamaivamaivana ny asa zay ataontsika, manamaivamaivana ny fiarahamonina misy amintsika, mampisosa bebe kokoa ny zavatra rehetra ataontsika. Teo moa dia efa nanomboka niditra bebe kokoa, nazavaina bebe kokoa hoe raha ohatra ka maka ohatra atsika zany hoe afo mitarika na antsointsika hoe belie le izy, dia inona ny zavatra misy zany amin'ny fifandraisany amin'ireo vintana hafa ireo. Zany hoe maka endriky ny vintana zany nanazavatsika azy mba hampazava azy bebe kokoa tamin'ny heriny niany, tamin'ny zoma lasa takeny zany na tamin'ny sabotsy lasa takeny. Nazavaina bebe kokoa hoe ny afo zany raha ohatra ka le kasinga belie resintsika dia karakory zany endrika isehoany amin'ny tontolo manodidina. Ny antsika zany dia somary hiditra ndraika ny hoe ny tany mikolokolo na hoe taureau. Izy koa taureau ndraika zany karakory fiendriky ny taureau amin'ireo tontolo manodidina anazy. Fantatra antsika moa zany ny taureau dia kasinga tany. Karakory zany endriky ny taureau kasinga tany, manoloana ny afo, manofa ny rivotra, manoloana ny rano ary manoloana ny tany karaha ananjy mihina koa. Raha fitinana tsotra zany izy, raha le fanazavana zay nentina teto tamin'ny heriny any dia raha ohatra ka ny taureau zany miaraka amin'ny kasinga rano dia maivamaivana sy mety zany. Ohatra zany hoe ny cancer, ny poisson, ny scorpion dia milamina zany resaka. Fa ny taureau kosa kasinga tany raha miaraka amina vintana afo dia somary sahirana ihany izy. Ohatra zany ny bélier, ny lion ary ny sagittaire. Raha ohatra ndraika ka ny kasinga tany taureau miaraka amin'ny vintana rivotra dia tsy mahita vahana izy, sahirana izy ary tsy mahatody ny zavatra atao. Zay zany ohatra hoe kasinga rivotra raisitsika amin'izay dia ny gémeaux, dia ny vierge ary ny verseau. Zay zany raha ohatra raisitsika amin'ny fomba tsotra dia tsotra ny manazava an'izay fifandraisan'ireo taureau sy ny vintana manodidina anazy. Iny zany izy tegna hoe nataontsika malaky, mazava ary tsotra. Dia iny zany no ezahantsika velabelarina ndraiky niany. Io moa zany isan-kerinandro tsika dia miezaka hatrany
manazava zay mikasika an'izay le hoe karakory ny kasinga raika manoloana ny tontolo manodidina anazy. Na zany na zany ezahantsika misy any le fotoana irezahantsika mikasika ny fahasalamana hoe karakory koa ny tontolon'ny fahasalamana satria tsika dia mivoy an'le hoe traitement traditionnel amélioré hoe médecine malgasy traditionnel nahasoa razambe antsika ary mbola mahasoa antsika amin'izao fotoana zao ary ny olona makary manatsara le ataontsika mba hisiny tomby amin'jareo dia miezaka koa antsika mbo hagnano karan'izay koa mbo hoe nentsika keto mihna tsaraintsika mba hisiny vokatra tsara eo amintsika tsirairay zay zany ny tiako ambara mikasika nyity fandarina antsika niany zany ny resaka taureau zany na ny tany mikolokolo no resako aketo niany ary raha mbola misy fotoagna antsika dia resaka mikasika an'izay le hoe traitement traditionnel amélioré zay mikasika an'izay hoe ny servitanagna maloha tsy amono antsika vatotrako zay ary ny lava zay ny foy fa dia hiditra antsika amin'ny taureau. Ny taureau zany a dia vintana tany mikolokolo, ny bélier ny resahantsika vintana afo mitarika. Amin'ny mahatany anazy zay zany a dia misy toetra zay ananan'ny taureau zany hoe mikolokolo zay izy zany hoe manatsara toetra anankiray zay dia miavo zany hoe tsy manimba le zavatra zany fa miezaka miconserver ozy ny vazaha dia manarakaraka an'izay ny mamelona anazy indray manamelona anazy zany hoe rehefa rovany dia atsarainy hatrany akoatran'le fiarovana zay nyteneniny teo. Zay zany ny toetra raha fitiantsika foy ny toetra ny atao hoe taureau. Fitina foy dia foy za fa maro be endrika mety hitantsika anatiny akao ohatra zany hoe izy dia olona tena économiste be mahay mitsitsy mahay mitantana, izy dia somary carré zany hoe rehefa zay ny anazy dia zay, izy dia somary manao ampo zay zany manambara fa hoe izy dia tsy azonao atao zany mandratra anazy, izy dia maharitery ela be izy magnano raha tsy tofoka mihitsy izy fa mahadigny re zany dia anatin'ny toetran'izay taureau zay daholo jiaby. Anatin'izay koa dia izy dia tia zavatra kanto zany hoe misy zavatra tsara zany ao mikatsaka ny tsara lalandava izy ary izay kanto zay zany dia zany aseho amin'ny fomba fiakanjony amin'ny fomba totranony eo amin'ny zava-maniry misy aminazy. Efa nentsika zay tamin'ny kasingatany zay nentintsika nazavaina tsara hoe amin'ny mahatany ananjy a dia reto daholo toetra zay misy ao, amin'ny mahakolokolo ananjy a dia reto daholo le zavatra kolokolony. Dia zay zany ny efa nentintsika tany aloha be tany a kanefa nahaveritsika kely niany a mba hanazava bebe kokoa hoe ahoana fifandraisan'io taureau io na io ador io a amin'ny kasinga hafa namana. Raha ohatra fandraisantsika amin'ny bélier izy zay afo mitarika dia ahita avy hatrany fa tsy maintsy misy fifandonana. Ny anton'le izy zany a tsy mitovy le toetra, raika zany maika, raika mitarika, raika tsy manaiky lembenana mihitsy miteny mafy, raika ndraika nefa doso be mandefitra malefaka ary miadana fomba fiasa. Zay fogna zany dia efa hita le fifanoherana eo amin'ny toetran'jareo roa, raika mikalava raika miadana, raika mitarika raika nefa sarotiny amin'izay misy anazy, raika tsy maninona na dia mandratra raha, raika nefa tegna sarotiny amin'ny zavatra simba, raika mijanona any amin'le andro taloha satria mikolokolo sy miaro ny zavatra misy, raika nefa maika andeha amin'le ho avy. Eo zany ny bélier sy ny taureau dia sarotra mifiarahana. Eo moa resaka fonga exemple raha ohatra ka le viavy ny taureau fa le lehilahy no bélier dia mbola misy le possibilité arahana satria ny lehilahy natao hitarika, lehilahy natao hitondra. Fa raha mifamadika kosa ka hoe le lehilahy indray ny taureau dia mavesatra le fiarahana. Zay zany raha ohatra ka hoe bélier sy taureau ny resahana. Raha ohatra ndraiky ka resintsika zany ny taureau sy ny taureau dia io zany na tegna hoe mamiratra be zareo roa, lasa tegna lasa lavitra be satria misy toetra hitovizana le izy ka raha hainjareo mandamina an'le toetra hitovizana zany a dia mahavita zavatra tsara zareo, mahavita zavatra maro zareo ary deraina sy ankalazaina satria samy olona tia zavatra kanto, samy olona tia mikolokolo, samy maharitery, samy manana an'le hevitra hoe miaro aloha, manatsara, mikolokolo, mandroso. Samy olona samy kahihatra, be calcul, mitazona ny asa, miaritra an'izay misy ao, maharitery ary manana an'le tanjaka, matanjaka be ny taureau na ny atao. Raha zay roa zay zany misy toetra hitovizana zareo, hainjareo mandamina an'izay zavatra zay a dia lasa lavitra le izy.
fa raha ohatra ka raika manjotra gauche ny raika manjotra droite dia malaky rava le izy satria lasa tsisy zavatra mivaingana ohatra ny raika miketrika vola ohatra raika miketrika fiarahamonina tsy maintsy ady foana efaran'izay ka zay zany raha ohatra ka tany sy tany no jerena hoe taureau fa raha ohatra ndraiky taureau gémeaux zany dia mitovitovy an'le taureau bélier temigny ny mampiavaka ananjy fogna zany hoe ny bélier somary masiaka somary sarotiny fa ny gémeaux ndraiky be resaka be razakaina nefa ela vao mahavita zavatra na miparitaka zavatra ataony dia zay zavatra zay zany mety miteraka olana eo amin'ireo taureau sy ny gémeaux miteraka olona miteraka vesatra satria sady maika izy tia miresaka izy tsy matody zavatra atao izy tsy matombotsiraka tiany atao daholo zavatra jiaby nefa vitsiny zavatra vitany dia zay zany ny olana mipetraka eo amin'ny gémeaux sy ny taureau raha raisitsika ndraika zany ny zay zany miendriky ny rivotra sy ny tany miaraka reraka le tany amin'ny farany rehefa ohatra ka tsy hitany lava koa izy reraka le tany farany raha ohatra ka resa be fogna fa tsisy zavatra vita dia zay zavatra zay zany no mety hiteraka kanefa raha hain'zareo mampiaraka azy zany ny gémeaux mamoaka ny levitra dia ny taureau ny mandalina sy manatanteraka azy dia mety havita zavatra tsara zareo ary havita zavatra maro aza adiny fa ny gémeaux dia rivotra manova zany hoe magnova raha fogna tsy mety mitazona raha raika ty nefa miconserve miaro mitazona dia zay zany mahatonga n'le hevitra anankiroa tsy mitovy raika natao agnova natao androso natao amorona zavatra vao raika nefa mitazona ny anazy tsy ho voakitikitika sy anatsara anazy zay zany raha fitentsika amin'ny fomba fohifohy atao malakilaky le eo amin'le fifandraisan'ny taureau sy ny gémeaux manarakaraka an'igny ndraika zany ny taureau sy ny cancer ny cancer dia maharo pery dia asoron-tany zany ny cancer dia tia fiarahamonina ny cancer dia manana fondreny miaro zanany io me zany dia rano mitarika manana toetra mitarika io zany manana toetra leadership zay zavatra zay nefa tsisy ery amin'ny taureau zany hoe fahaizandreo vintana roa reo miaraka zany nareo kasinga roa miaraka dia mety havitana zavatra ngeda be satria ndraika zany efa manana an'izay ao anatiny ao hoe mitondra amin'ny fomba malefaka mitarika amin'ny fomba malefaka zay tsy hitovizan'ny afo mitarika sy rano mitarika ny afo mitarika zany izy zany tompoteny izy ny tsy maintsy rano izy ny tsy maintsy mibaiko izy no masy mandita fa ato amin'le rano mitarika zany dia isika no miaraka mitarika isika no miaraka mamolavola isika no miaraka manatanteraka zaho nosy fa za nareo miaraka amiko zay zany le mahasamy hafa azy ka zay zavatra zay zany mety amin'le taureau zany hoe izy no mamolavola sy mitantana ary manatsara fa ny cancer kosa dia mame an'le fitiavana manazava ary mitarika ihany koa dia misy vokatra tsara eo aza adiny fa reny vintana ny asoron-tanina ny cancer zany hoe olona natao hitarika zany raha eo amin'ny vanim-potoana zany dia fiatomboan'ny vanim-potoana anankiray aty amintsika zany dia fiatomboan'ny ririnina fa any amin'izareo tandrefana izy zany dia fiatomboan'ny lohataona dia hitantsika an'izay zany fa hoe manana hevitra mitarika zany ny cancer zay tsy hananan'ny taureau dia zay zany mampety an'le fiarahan'jareo roa reo zay zany mampilamina ny fiarahan'jareo roa reo satria le banga amiray feno miray na lehilahy zany io na vehivavy na mifamatika ary izy dia tsy dia misy olana loatra fa misy fifamenoana hatrany zany eo amin'ireo kasinga anankiroa reo dia ny tany mikolokolo sy ny rano mitarika fa namenatsika tany aloha koa zay rano mitarika sy tany mikolokolo zay raha raisitsika ary zao le ny taureau sy ny lion zany hoe reo roa reo dia samy manana an'izay le endriky ny mikolokolo zay zany hoe tokony hisy hevitra hitovizany eo zany zany hoe ny lion dia manana an'izay toetra mikatsaka ny tsara miaro ny tsara ary miseho ny tsara dia ny taureau ihany koa manana an'izay toetra zay miaro ny tsara mikolokolo ny tsara ary mampivoatra an'izay ny endrika tsy hitovizan'zareo zany dia ny lion zany dia miseho mivoaka ary hitan'ny olona rehetra
ary ny lion dia maiky, malaky, mafana. Fa ny taureau kosa dia ao amin'ny sehatra misy azy ihany izy, voafatotra ao amin'ny sehatra misy azy ao izy, ary ao anatin'ilay mangingina ny itiavany manao azy. Zay zany dia avy amin'ilay terre conservateur, zany hoe tsy miseho fa miafina. Fa raika ndraika feu conservateur, zany hoe afo. Ny afo zany dia natao iseho foana, natao hivoaka foana, natao andany, mamoaka vola, mamoaka fitaovana. Fa ny tany natao hanapiry, natao dia eo zany mety ampifanditra an'zareo. Raha tsy mitovy le hevitra eo amin'izay le afo lion mamoaka vola, mandany vola, hitan'izao tontolo zao mandany vola amina haingo, ny arena, ny voninahitra. Raha tsy voafehin'ny lion zany zay dia midovitra miady sy ny taureau, zay tsy mila voninahitra fa mila izy manana fotsiny kolokolo, ary mikajy zay ananany, tsy tiany lanina iny, tsy tiany hoanina iny, tsy tiany manimba an'iny. Ka zay zany ny hevitra tsy mitovy. Misy hevitra hitovizan'zareo le mikolokolo sy manatsara, fa misy hevitra tsy hitovizan'ny lion sy ny taureau zany dia zay le toetra ny lion mandany, miseho, mivoaka sy ny sisa, ary ny taureau kosa dia miafina, mipiripirina, mikajy, somary be calcul zay. Zay zany raha ohatra raisitsika ny taureau sy ny lion. Fa raha raisitsika kosa ny taureau sy ny vierge, dia ny vierge dia signe de terre izy, zany hoe misy zavatra hitovizany, samy maro-pery zany zareo. Fa ty anankiray ty zany le vierge dia kinga saina kokoa, malaky saina kokoa, saina zany ny azo miasa bebe kokoa, fa ny taureau ny tanana no miasa bebe kokoa. Dia ny vierge dia rivotra, tany, manova, zany hoe tsy mifikitra izy fa manova, mamoaka ny leviny ary manatsara an'izay mba ho lasa endrika vaovao. Fa ny taureau dia miaro ny hevitra misy, tsy manatsara an'iny hoe hivoatra amin'ny endriny hafa, fa mankolokolo sy miaro azy amin'ny endriny misy eo. Dia zay zany somary tsy hitovizan'izy roa reo, fa eo amin'ny faharetana dia hitovizany, eo amin'ilay fandalinana hitovizany, eo amin'ilay fitantanana dia hitovizany. Zany hoe manana endrika an'ilay faharetana, manana an'ilay hevitra fanehoan-kevitra, famoahana ny tsara zany ny vierge sy ny taureau. Afaka miaraka zany zareo, fa misy sehatra zany mila tandremana, misy sehatra mila ifanazavana zareo, zay vao mety lesy. Ny ray saina bebe kokoa, ary ny ray tanana bebe kokoa, ny ray zavatra mivaingana bebe kokoa, ny ray hevitra mivaingana bebe kokoa. Mifameno reo zavatra reo zany raha ohatra ka hoe hainy zareo no manazava sy miady hevitra, ary mandrindra le izy, tena tsara be le izy. Ny manarakaraka an'iny zany dia ny taureau sy ny balance. Ny balance dia signe rivotra, ary rivotra mitarika, zany hoe mametrapetraka mitarika, ary tia zavatra kanto, tia zavatra tsara, fa rivotra izy, zany hoe kanto ara-tsaina, fiarahamonina. Misy toetra hitovizan'izy roa reo dia le fikalokoloana ny fiarahamonina, fitandremana. Fa amin'ny mahavintana tany azy zany, amin'ny mahavintana rivotra azy dia maika kokoa ny balance, mailaka kokoa izy, mitarika malakilaky kokoa izy satria mpitarika rivotra. Dia zay zavatra zay zany no mahatonga vesatra eo amin'ny fiarahan'izy sy taureau. Taureau dia mila zavatra milamina, mila zavatra maharitra, mila zavatra voadinika sy voafaka tsara, misy fitsitsina bebe kokoa. Fa ato amin'ny rivotra azy zany dia misy vava bebe kokoa, misy fihetsika bebe kokoa, misy mailaka bebe kokoa, ka mety misy fifandonana zany eo amin'izareo roa reo raha tsy mitandrina zany ny balance, ny adin'izany. Fa azo ampiarahana zareo, fa misy condition tsy maintsy tandremana zany amin'ny mahavintana rivotra ny balance na ny adin'izany. Amin'ny maha-pitarika azy mbola azo amin'ny fandanjana zany ny mikolokolo sy mitarika, azo ampifamenoana raha ohatra ka misy fifanazavana eo amin'ireo roa reo. Ny manarakaraka an'iny zany dia ny scorpion, ny alakaravo sy ny adala. Ireo zany dia toetra roa mifanohitra, mifanipaka mihitsy, fa mifameno. Zay zany mahasamy hafa azy. Ny anankiray vitana rano, zany hoe rano zany efa haitsika sentimental, manonofinofo lava,
fa sosialy zay endrika hitatsika ny amin'ny taureau ihany koa hoe maharipery, miasa maharitra, mikolokolo. Ato zany dia rano mikolokolo, de endrika mikolokolo anankiroa zany eo dia hita hoe ato io zany dia rano mikolokolo. Zay le conservation zay zany itovizan'ny taureau sy ny scorpion. Fa de le sentiment ihany koa tsy samy mitsimbona ny fa ny tsy itovizana fotsiny zany ny scorpion dia somary maherihery setra kokoa, maherihery vava kokoa, fa amin'ny ankapobeny zany dia afaka miaraka ny taureau sy ny scorpion. Manarakaraka an'iny zany dia ny taureau sy ny sagittaire, ny ray afo, ny ray tany. Ny afo sy tany ozintsika tsy maintsy misy fifandonana foana satria maika lava io. Eto zany dia afo manova, afo zay mitarika ny fiovana, afo zay natao hitondra, natao anova zavatra, andeha anatsara zavatra fa manova tanteraka n'ilay zavatra misy eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina indrindra. Ny taureau nefa dia eo amin'ny materialy ny sehatra iasan'ny bebe kokoa, ary miaro sy mikolokolo hatrany izy, fa ty anankiray ty manova amin'ny sehatra vaovao kokoa, fa saingy eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatra ny sosialy. Misy zavatra mifameno le izy fa tsy zavatra tsy mitovy. Ny ray zany misehatra eo aminy sy ny tontolo manodidina azy, ny ray zany sehatra le bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina sy ny alakôsy zany dia mivoaka lava, fanerasera amin'olona lava, fen'olona lava ny tranony, mandeha lava. Fa ny taureau zany dia izy rery sy ny fianakaviany ihany ny ao an-trano, ary mikolokolo ary sarotiny amin'ny trano io izy. Dia hitantsika amin'izay zany mety izy fifandonana eo amin'izareo. Ka zay zavatra zay zany mila fahaizana mandrindra sy mandamina zay vao mety, satria ny ray tena hoe social be mihitsy, manindry be mihitsy ary manova be mihitsy, ny ray nefa miaro. Dia zay zavatra zay zany mety ampifandonany taureau sy ny sagittaire. Ny taureau sy ny capricorne indray dia ray tany mitarika, ray tany mikolokolo. Zay zany misy zavatra mitovy ao, samy maharipery, samy mitarika, samy ray kolokolo, ny ray manova hevitra manatsara azy, saingy ny ray social bebe kokoa ny capricorne, ary ny ray plutôt individuel ihany ny taureau. Dia zay zany mety somary ampifanditra azy kanefa misy hevitra maro mitovizana. Ohatra zao le sarotiny, voafehy, ny faharitana fery, ny fitsitsina, dia itovizan'zareo zay zavatra zay. Ny fikolokoloana amin'ny mahatany azy dia natokana hikolokolo hatrany zany ny capricorne na ny alohontsy, toy izay ny taureau. Taureau zany mikolokolo bebe kokoa noho ny capricorne, fa capricorne amin'ny signe de terre zany dia natao hikolokolo. Ireo zany signe roa mety afaka hiara-hiasa maharitra ary mety ho lasa lavitra ny fiaraha-miasa. Afaka manampy ny taureau bebe kokoa zany ny capricorne, satria ny capricorne ny sainy no miasa bebe kokoa, ary natao hitarika izy, tsy natao hipetraka fa natao hitarika. Ny capricorne zany manolotra ny zavatra kolokoloana ho an'ny taureau, dia lasa lavitra zareo raha miara-miasa. Zany compatible tsara indrindra ny taureau zany dia ny capricorne. Ny taureau sy ny verseau zany dia rivotra sy tany, rivotra mikolokolo sy tany mikolokolo. Misy zavatra hitovizana zany ao, samy mikolokolo zareo, fa misy zavatra tsy hitovizana le ray rivotra, tsy mipetraka, mandeha lava, mieritreritra, manova, ary ny sosialy tena mibahan-toerana be. Fa ny taureau kosa dia araka ny fantatsika eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, eo amin'ny sehatry ny tokantrano, eo amin'ny sehatry ny fanatsarana zay zavatra manodidina azy zany tena sehatra hotazonina. Dia zay zavatra zay zany somary misy fifandirana kely kanefa misy hitovizana dia le mikolokolo zay misy eo aminy. Eo zany tena mazava tsara le fifandraisana amin'ny mahakolokolo azy. Ny ray sehatra be lavitra noho iny, sehatra sosialy, sehatra tetikasa,
ny ray nefa dia ny aotrany any aloha ny tena sehatra ilalaovany sy atsarainy lalandava samy kolokolo zany fa ray sehatra ny sosialy no kolokoloany sehatry ny tetikasa ny kolokoloany fa ray zany sehatry ny materialy eo atrany eo ihany ny farany zany dia ny taureau sy ny poisson ny ray rano ray ny rivotra ray tany ny taureau zany raha miaraka amin'ny poisson dia misy toetra itovizana satria ny ray rano ny ray tany ny voameny zany le toetra sosiala be ny poisson mavita zavatra manazava betsaka izy souple be izy ary ato ihany koa azy lazaina souple ihany koa taureau ny indro kely tsy itovizana angamba dia sehatra ngeza be sosialy ihany koa ny an'ny poisson fa ny an'ny taureau dia sehatra kelikely ihany no azony atao tsy dia tiany loatra misokatra be loatra hitan'ny olona be loatra fa ny poisson dia misokatra ary hitan'ny olona rehetra zay zany raha ohatra fitentsika tsotsotra mikasika an'ireo ny taureau sy ireo vintana 12 manodidina azy nareo kasinga 12 misy azy efa nometsika teto daholo areo kasinga 12 reo ny afo ny rivotra ny tany ny tarika ny kolokolo manova efa nentsika reny ka zay zavatra zay ihany no naveritsika fa somary ny spesifiena bebe kokoa izy raha hoe amin'ny sehatry ny vintana zany nanazavana azy androany dia zay zany le nentina antsika teto androany ya zay ny mikasika an'iny fa ny fotoana moa voafetra ihany tsy afaka dia mivalapatra loatra manaraka antsika ngamba ny resaka an'izay le niteneniko takeo zay hoe ny resaka traitement traditionnel amélioré na fomba fitsaboana nentim-paharazana no hatsaraina io ny antsika io ny kolokolotsika lany tamin'ile fotoana ny vitan'iny tsika zany tamin'iny kasinginy dia manaraka antsika ngamba mijery fotoana misimisy kokoa aleo aloha vitaitsika tsara aloha re resaka vintana sy ny fifandraisany eo mety misy olona mila an'io bebe kokoa mety misy olona miaina amin'io bebe kokoa dia zaraintsika aloha dia manaraka antsika miverina ihany amin'izay resaka traitement traditionnel amélioré ary fa dia mametraka veloma mandram-piona isaoranareo makafisy manaraka an'izao fandaran'izao efa mihoatra ny 3 taona tsika zay nefa mbola eo ihany nareo tika zay tena mpakafisy mpandala nyty fandaran'ity ianareo isaorana ihany koa radio télé sisel zay mamolavola sy manatanteraka an'izao fandraisana sary zao matoa zao tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa matotra misy hoe ka dia isaorana izy miatsoatsika mba handefa ny reportagentsika na publicité tsika amin'ny radio sisel isaorana manokana ny tokony radio sisel isaorana ihany koa ireo teknisiana rehetra zay miara-miasa ato isaorana ihany koa tsika rehetra ao amin'ny sera studio ao amin'ny Cologne ao amin'ny Astromania matoa zao rehetra zao totosa dia noho ny fiaraha-miasa atsika rehetra noho ny fifanankalozakevitra sy fanositosehana misy amintsika dia zay no avitahantsika n'izao zavatra rehetra zay atao zao ka dia mametraka veloma mandram-piona amin'ny herin'ny androany iray manao misimisy raha ohatra misy filananay na misy zavatra tianareo resahana dia na nareo miditra amin'ny Facebook sera studio na nareo miditra amin'ny page Astromania Fondation Fitiavana na miantso numéro 034 26 808 02 averiko indray 034 26 808 02 zay zany no azahoanareo anay zay no ahafahantsika mifandray sy mifanapatakapakaritra dia mametraka veloma mandram-piona indray amin'ny herin'ny androany toy izao manao misimisy tsotra tompoko